Antsika vetrany ny vaovao taorian'ny kabary no tanterana nandritra ny fifampiarabana tratry ny taona teny Avoloa dia natsapa ny sanjikan'ny mpiasam-panjakana fa voailika tanteraka nivoaka tamin'ny fanginany ary izy ireo ary nitaky ny zony. Isan'ny lehibe amin'izany fitakiana izany ny fampiarana gris indiciaire aligné et consolidé. Mitondra fanazavana raha mahakasika an'izay Andriamatoa Tsialofana Andriankinana avy amin'ny sanjikan'ny F3M. Fiaraha-mientan'ny mpiasam-panjakana malagasy izay ela tsy nahitana anazy dia ho avy indray. Tamin'ny fiampiarabana tratry ny taona nataon'ny présidence teny Avoloa tamin'ny 9 janoary teo dia nailika ny président niasa teo tamin'ny gouvernement sy ny prime ministre ny fampiakarana amin'ny isanjaton'ny karama mpiasam-panjakana izay tsy eken'ny fiaraha-mientan'ny mpiasam-panjakana malagasy ny fampiakarana amin'izay isanjato izay. Ny fitakian'ny mpiasam-panjakana malagasy dia ny alignement ny grille indiciaire sy ny consolidation, grille indiciaire aligné consolidé. Noho izany dia tsisy ninninona intsony antenain'ny mpiasam-panjakana amin'ny président niasa teo. Inona ny antony? Ny problème rehetrarehetra nisy teto amin'ity firenena ity hatramin'izay na grève io na tsy grève io dia ny président niasa teo foana no namaha azy. Tamin'ity indray mitoraka ity nefa ny fampiakarana ny karama mpiasam-panjakana dia nailika ny président niasa teo amin'ny gouvernement sy ny prime ministre. Noho izany izy ara tsy mahavaolana vao main gouvernement sy ny prime ministre dia izay no apetraka na F3M hoe tsisy ninninona intsony antenain'ny mpiasam-panjakana amin'ny président niasa teo. Noho izany ny mpiasam-panjakana rehetrarehetra izay mbola tsy nitaky mety tsy manana pitarika dia efa vonona izay fiaraha-mientan'ny mpiasam-panjakana malagasy ny F3M hitaky ny fampiakarana sy ny fitakinany grille indiciaire aligné consolidé. Tsisy pourcentage io. Ankoatr'izay ny mpiasam-panjakana rehetrarehetra izay efa nitaky tsinganao anatin'izany ny magistrat, ny dokotera, ny paramedy, ny mpampianatra Saint-Pama, ny pénitentiaire sy ny maro hafa tsy voatanisa izay mbola tsy nahazo dia vonina ihany koa izay F3M na fiaraha-mientan'ny mpiasam-panjakana malagasy hitarika ny tolona indray ho fanatotosana izany fitakiana reo izany. Ka noho izany